Manotra ny rahaba tompoko. Ny hena ny erijika iforoanana ny ratsy ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika fa noho ny oram-pahavaratra dia mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany sy ny amin'iny morontsiraka afovoany atsinanan'ny Madagasikara iny ho amin'ny anio. Misy ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay satria mety hananika 30 hatramin'ny 70 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Mahazo fampitandremana miloko mena manan-kery ho amin'ny anio 20 Desambra taona 2022 ny any amin'ny faritra Analamanga, ny distrikana Rivomamo, Tanfotsy, Ambatolampy, Moramanga, Anosy-Beanala, Marolambo, Manoro, Tanambomanapotsy, Vatomandry ary Brickaville. Entanina amponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety fahabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa moa anaraka tsakany sandava ny toromarika omena manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety iseo. Etsakilan'izay ihany koa dia any amin'ny tendrony atsinana amin'ny faritra masina misy antsika ny misy ilay rivodoza Grant izay avy any amin'ny faritra masina zareo Australia. Amin'ny herinandro ity dia tsy hisy fiantraikany mivantana amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara izy satria mbola any amin'ny maheriny 3,000 kilometatra miala amin'ny morontsiraky Madagasikara. Raha maso akaiky ny fivoaran'izy io manomboka amin'io herinandro ho avy io. Entanina sahady isika rehetra anaraka akaiky ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro manomboka amin'ny fiandohan'ny taona 2020 sy 2022. Mivinany toetry ny andro amin'ny rambitsy raha jerena amin'ny antsepriany dia ho maloko aloha amin'ny akapobeny mety arahana orana malefaka eny antsefatsefany eny ho an'ny faritra sasany atao amin'ny afovoantany. Azo orana malefaka kosa ny any amin'ny morontsiraka amin'ny faritra Melaky, ny morontsiraka amin'ny faritra Atsinanana, Ambatsoa ary ny manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa moa dia ifandimbiany ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia ho maina amin'ny akapobeny ny morontsiraka amin'ny faritra Sofia sy Boeny, ny any amin'ny morontsiraka Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Androy, Anosy ary ny ilany andrefany afovoantany. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka avokoa. Raha mahakasika ny maripana dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré zao any afovoantany, 12 hatramin'ny 13 degré morontsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananika 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka, ny atitany amin'ny faritra Boeny, Melaky ary Menabe. Mivinany toetry ny andro amin'ny alarobia kosa indray ary dia andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary ny tapany atsimony Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia hisitraka orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka avokoa indrindrandrindra ho an'ny afovoantany, morontsiraka afovoany Atsinanana ary ny faritra avaratra sy avaratra Atsinanana nosy. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré zao any afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 7 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any Antsohy, Mampikoa, ny Port Berger, Mitatra hatrany Mahevatanana, ny atitany ny faritra Boeny, Melaky ary Menabe. Mivinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary no amaranantsika sahady dia saika ho maina aloha ny any amin'iny ilany andrefana sy ny tapany atsimony Madagasikara iny fa ny faritra hafa kosa dia mbola iaina ao anatin'ny oram-pahavaratra hatrany. Tombanana any ho any amin'ny faraparan'ny herinandro any vao hiamaina ny toetry ny andro indrindrandrindra ho an'ny afovoantany sy ny amin'iny ilany atsinanany Madagasikara iny. Mivinany maripana indray dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 30 hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny atitany ny avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.